Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana Refy Androndra kely. Fifaliana lehibe hoay ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra zay efa eopotitra fahitalavitra amin'ity andro anio ity. Mirary ao mba ho anisan'ireo olona ahita sy hahatsapa ny herin'Andriamanitra miasa ianareo ao anatin'ny fotoana zay anambarako ny hafatra. Ny tenin'Andriamanitra zay toriana sy ambara tahaka zao matsy dia ambarany soratra masina fa herin'Andriamanitra amonjena, anasitranana, anafahana ary hitahina andreo zay mino. Manarak'izany ivavaka ho anareo zay marary ao amin'ny famaranana antiafatra entiko ity. Ivavaka ho anareo zay manana olana ihany koa. Miteny an'izany aho satria asa efa nataon'Andriamanitra, nataon'i Jesosy zany tany aloha be tany, ary asa mbola ataony sy tanterahany hatramin'izao vaninandro misy antsika izao. Izy mantsy no ambaran'ny Baiboly fa tsy miova, omaly anio ary mandrakizay. Vavolombelony zany izahay ny tenako zay mitory an'izao tenin'Andriamanitra izao. Noho zany dia miomana ianareo andray fanasitranana, andray fanafahana, andray fitahina amin'ity androany ity. Marina fa efa antena teo aloha hoe amin'ny famaranana de ivavaka ho anareo aho, fa hoy aho hoe aza miandry an'izay vavaka manokana ho ataoko amin'ny famaranana izay, fa ao anaty zao fanamarako ny teny zao dia aoka ino anao fa afaka hitondra fanasitranana ho anao, hitondra famonjena ho anao, hitondra fanafana ho anao, hitondra fitahina ho anao ny tenin'Andriamanitra zay ambarako. Iroso hitondra ny hafatra ho anareo aza ao am'izao fotoana zao. Inoko fa avy amin'Andriamanitra mihitsy ity hafatra entiko ity. Eno tsara azy zao hafatra na fampianarana entiko izao. Eno tsara ho iaho ary raiso sy saintsaina. Eno tsara. Vao niandoha ny taona vaovao zay diavintsika ity dia toy zao ny slogan na ny soratra napetrakay eo amin'ny rindrin'ny fiangonana ao anatiny. Ny voalohany am'izany de hoe assureo ny fidiranao any an-danitra. Ary ny faharoa kosa de hoe maro no antsoina fa vitsy no fidiana. Napetrakay moa zany soratra izany mba hitomanay ny olona rehetra zay ho avy ivavaka ao amin'ny fiangonana Refy Androndra kely mba tsy saina fotsiny na eritreritra fotsiny ny zavatry ny tany na ny zavatry ny nofo, fa kosa mba hisaina sy eritreritra ihany koa ny mandrakizay any an-danitra. Tsarovy riavana malala fa vahiny sy mpivahiny isika zanak'olombelona zay velona eto ambony tany ity. Hoy ny Baiboly 70 taona na 80 taona ny androtsika zanak'olombelona. 70 taona na 80 taona raha taina ka mateza isika zanak'olombelona. Fa ny tena fiainana ho iaho de ny ao ambadiky ny fahafatesana. Any no misy ny mandrakizay. De averiko lazaina aminareo aza lay slogan, lay soratra zay nambarako teo hoe napetrakay ao aminatin'ny rindriny trano fiangonana. Toy zao le soratra: assureo ny fidiranao any an-danitra. Maro no antsoina fa vitsy no fidiana. De hoy aho hoe manao ahoana ny aminareo zay mahita sy mandray ahy am'izao fotoana zao. Efa manana assurance ve ianao fa isan'ireo olona hiditra any an-danitra ratrizay? Efa manana assurance ve ianao fa isan'ireo olona fidiana hiditra ao an-danitra raha toka ny fotoanan'Andriamanitra mba hitomana anao andao anty tany ity? De zao ihany koa
inona lay assurance anananao idiranao any an-danitra, inona lay izy? Zavatra tsapako sy hitako amin'ny olona maro matsy de ity: maro amin'ny olona, maro amin'ny fiangonana, maro amin'ny kristianina, maro amin'ireo mpanompon'Andriamanitra na reo mpitarika kristianina no mamita tena sady voafitaky ny sainy sy ny eritreriny izy. Maro amin'ny olona no mihevitra fa rehefa tonga mpino kristianina izy, rehefa tonga isan'ny mpiangona ao amin'ny fiangonana anankiray izy, na rehefa manana andraikitra ao anatin'izany fiangonana izany izy, de mihevitra fa afaka miditra ao an-danitra tsy misy sakatsakana. Diso anefa izany, ary tsy tokony ho tahaka zany mihitsy ny assurance entinao miditra any an-danitra tompoko. Fa ny tena mampalahelo dia ity, sady mamenatra no mampatahotra. Maro amin'ireo olona manao azy ho mpanompon'Andriamanitra, mpitarika, paster, evangelista, révérend, bisop, samy manana fomba ilazan'ny tena moa ny tsiraray avy. Maro am'izy ireny no mamita tena sady voafitaky ny sainy sy ny eritreriny ihany koa ny izy mamita tena sady voafitaky ny eritreriny sy ny sainy izy, satria aminy no ia d'office ny fidirana any an-danitra, no izy efa mpitarika, efa paster, efa evangelista, na efa révérend, na ihany ko hoe no izy efa bisop. Tsy mitombona nefa izany ry mpiany malalo, ary tsy milaza zany mihitsy ny baiboly. Mazava be ny teny efa nataony Jesosy hoy izy ato amin'ny Matthieu 7:24, andao efa kitsika voasoratra hoe fa maro no antsoina nefa vitsy no fidina. Fa maro no antsoina nefa vitsy no fidina. Maro tompoko ny olona efa natsoina ho kristianina, hiditra ao anatin'ny valan'i Jesosy Kristy. Maro no efa natsoina ho mpanompon'Andriamanitra, ho mpitarika, ho evangelista, ho révérend, ho bisop. Fa izao vitsy amin'izy ireny no fidina ho Jesosy. Mazava kely le voalazany Matthieu 7:24 vakina teo hoe mbola mazava be toy zany ihany ko ity teny nataony Jesosy Kristy ity. Hoy izy ato amin'ny Matthieu 7, Matthieu 7 de vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny voasoratra. Matthieu 7 ka hatramin'ny 7. Tsy zay rehetra manao amiko hoe tompokotompoko no hiditra fatsakany lanitra, fa zay manao sitrapony raiko zay any an-danitra. 2. Maro no hanao amiko am'izany andro zany hoe tompokotompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa namoaka démonie tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao va izahay. Ary de ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo, atray miala amiko ianareo mpanao meloka. De izao raha mandinika zany teny nataony Jesosy Kristy zany aho, de toy zao no farizako azy. Diso daholo ny eritreritry ny olona maro zay milaza hoe satria efa kristianinao, satria efa mpiangona ao amin'ny fiangonana tozao na tozao aho, satria efa manana ndraikitra tozao ao anatin'izany fiangonana zany aho, de tsy maintsy hiditry ny lanitra. Diso zany ry havanao, tena diso zany. Ny olona sasany aza dia lay anaram-piangonana no irerehany sy ataony assurance hidirany ao an-danitra. Diso zany. Mamita tena ny olona miankina am'izany. Aza mba isan'ny olona toy zany ianao zay mahita sy mandray ahy am'ty androany ity. Diso daholo ihany ko ny eritreritry ny olona maro zay milaza hoe satria efa mpanompon'Andriamanitra aho, satria efa mpitarika kristianina aho, satria efa paster aho, efa evangelista aho,
efa révérend na efa bisopy ao satria efa mpaminany ao, efa mpamoaka démonie ao, efa mpiandry ao, efa nahazolona be de be ho an' Jesosy ao, de hoe d'office ny fidirana any an-danitra. Diso zany mamita tena ny olona miankina am'izany ry mpiany malala. Ahoana ho Jesosy ao am'le teny vakitsika teo, maro no anao amiko am'izany andro zany hoe efa namoaka démonie tamin'ny anaranao zahay, efa naminany tamin'ny anaranao zahay, efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao zahay. Ary misy matoika fa maro ihany koa ny teny hoe efa mpalompon'Andriamanitra izahay, efa mpitarika kristiana izahay, efa paster izahay, efa révérend zahay, efa bisopy zahay. Fa ahoana hono navalin' Jesosy? Tsy fantatro akory ianareo, tsy fantatro. Nafitaiza anareo, miala amiko ianareo mpanao meloka. Ry havanao, mba dinio tsara zany teny nataon'i Jesosy Kristy zany. Noho zany mba tsy siny fanenenana ratry zay, mba tsy siny fatisompanantenana ihany ko, de ho iaho hoe dinio tsara tompoko ny mombanao, ny fiampiananao, ny toetranao, ny toe-panahinao, ny zavatra ataonao. Fataro tsara ihany ko ny sitrapon'Andriamanitra ray na ny fampianaran'i Kristy ka mandehana arak'izany ianao. Vakio ny baiboly, dinio ny baiboly, inona sitrapon'Andriamanitra amin'ny maha-kristianina, amin'ny mampitarika. Ahoana no ny fampianaran'i Kristy Jesosy mba andehanako sy iainako eo anatrehan'Andriamanitra. Mitena zany rehetra zany mantsy ny tenako ry havana, satria tsy vitsy amin'ny kristianina, tsy vitsy ampitarika kristianina, tsy vitsy amin'ny mpanompon'Andriamanitra no mbola manana fiainana tahaka ny fiainan'ny jentilisa, tahaka ny fiainan'ireo olona zay mbola lavitra an'Andriamanitra. Ohatra, kristianina izy, mpitarika kristianina izy, mpitondra fivavahana izy, fa saingy ratsy fitondran-tena, mbola mijangajanga. Ary ny mampalahelo aza dia raisiny to zavatra tsy dia mampaninina loatra ny fiainana tahaka zany, fa efa mahazatra azy tanteraka mihitsy. Mba dinio ange firifiry amin'ny tanora kristianina no miovaova partenaire ohatra vo tonga any amin'ny le tena mariazy. Firifiry amin'ny pastera na evangelista na mpitarika kristianina no misary adala, na ihany ko hoe misipa am'ireo mpiangonao aminy. De raha ny fitsaranao azy ho anao zay mahita sy mandre am'izao fotoana zao, isan'ny olona fidina na eken'Andriamanitra hiditra any an-danitra ve ny olona tahaka zany, satria anjaranao no mandinika sy mieritreritra tsara. Mba dinio ihany ko fa tsy vitsy amin'ny kristianina ke ry havana malala am'izao vaninandro misy atsika izao no mahavita mahasa manatona an'ireny mpanandro na mpisikedy reny rehefa anamboatra trano ohatra na rehefa anamboatra fasana ohatra. Ao ihany ko reo manao azy ho kristianina, mpivavaka be, mpanompon'Andriamanitra, fa saingy ratsy fo, tsy mety mamela heloka mihitsy, tsy mety mamela heloka andreo olona zay nanisy ratsy azy, ratsy fo, tsy tia fihavanana, mana fotoana azy ny mahitana mandre andreo olona zay hitany hoe navita ratsy teo amina teo amin'ny ankohonana. Nefa nge didiny tombo Jesosy, fa tsy didiny olombelona e, didiny tombo Jesosy ny mamela heloka sy ny ho tia fihavanana. Ary fampianaranao anatin'ny baiboly mihitsy zay no amafiziny apôstôly Petera, fa raha miomana no any an-danitra ianao de hoy izy aoka tsy anatsiny amin'ny fihavanana. Ny sasa moa dia ratsy toetra tsotro zao, ratsy saina, be fialonana, mavita misy loky sy mamitaka ny namany. De raha ny fitsaranao ihany ko de izao, makasitraka fiainana na toetra tahaka zany ve ny tompoandriamanitra? Mety ho eken'Andriamanitra hiditra ao an-danitra ihany ve ny olona manana fiainana tahaka zany ambarako zany?
anjaranao ny mandinika sy ny mieritreritra. Aza mahamita tena ianao, zay zany teniko aminao androany. Aza mahamita tena ianao. Melony tena amaranako ny afatra azy dia amaky baiboly isika. Amaky baiboly isika. Ato amin'ny Matthieu 20 de andininy 9 ka hatramin'ny 5:20 toy zao ny voasoratra. Arao tsara nge. De hoy tamin'ny mpanompony, efa voavoatra ny fampakaram-bady fa zay efa nasaina no tsy mendrika. Koa makanesa ianareo any amin'ny sampandalana ary zay hitanareo dia asao ho ao amin'ny fampakaram-bady. De nivoaka ho any amin'ny lalana ireny mpanompy ireny ka namory zay rehetra hitany na ny ratsy na ny tsara ary dia fenimpihinana ny fampakaram-bady. Ary noho nefa niditra ny mpanjaka izany mpihinana de nahita lehilahy anankiray zay tsy ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Somary mbola verikely io andininy 1:20 io. Ary noho nefa niditra ny mpanjaka izany mpihinana de nahita lehilahy anankiray zay tsy ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. De hoy izy taminy, ry sakaiza, ahoana no idiranao ato? Nefa ianao tsy miakanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. De asina izy. Averiko vakina indray ny 20. De hoy izy taminy, ry sakaiza, ahoana no idiranao eto? Nefa ianao tsy miakanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. 17. Ary de hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony, afatory ny tongony amatanana de ary ho any maizina any ivelany izy, any ho isy ny fitomaniana sy ny fikotroa nify, fa maro no antsona nefa vitsy no fidiana. Mazava be ny fanoarana nataon'ny Tompo Jesosy. Natao ananarana antsika kristianina sy mpitarika kristianina zany fanoarana izany. Araky ny voasoratra eo de efa voavoatra hoy izy ny fampakaram-bady fa reo nasaina no tsy mendrika. De naniraka ny mpanompony ty mpanjaka ity hoe makanesa eny amin'ny sapanandalana rehetra de asao daholo tomy daholo ny olona rehetra na tsara na ratsy mba ho avy ao amin'ny fampakaram-bady. De namita an'izany eraka zany ny mpanompo. De rehefa tafiditra ny olona zay nasaina de niditra mpanjaka de nijerijery teo izy, nitotodika teo izy. De tam'izany no nahitany lehilahy anankiray, tovolahy anankiray tonga tao ihany koa fa saikindrisy tsy mba fitafy mendrika na voatokana ho am'izany fampakaram-bady izany izy, ho am'izany lanonam-panambadiana zany izy. De zay natonga mpanjaka ny teny hoe ry sakaiza ozy izy, nahoany ianao no miditra ato nefa ianao tsy ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady akory. De natsona mpanompo de nasaina no fatorana ny tongotra matanany de hoe ario any velany any izy fa tsy natao azy ty toerany ity. De tam'izany Jesosy ny teny hoe maro no antsona fa vitsy no fidiana. Zany hoe raha ny fomba jiosy zany rehefa mamonjy lanonam-panambadiana ianao, nasaina, nantsona de tsy maintsy mitafy ny fitafy mendrika ho am'izany. Fa rehefa tsy mitafy ny fitafy mendrika ho am'izany ianao de tsy maintsy avoaka any ivelany. Ny tiany Tompo Jesosy ambara zany de izao hoe rehefa tonga ho am' Jesosy Kristy ianao, rehefa isan'ireo olona zay manompo an'Andriamanitra lay tompony zao rehetra zao ianao de tsy maintsy mitafy ny fitafiana vaovao avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra. Fitafiana zay efa nampitafiananao tamin'ny anao vao nanolo-tena ho an' Jesosy, tamin'ny anao vao nandray an' Jesosy Kristy. Tsy maintsy manana zay fitafiana zay ianao. Fa raha tsy zany de any ivelany ianao. Azonao entina ny titra hoe kristianinao, mpitarika kristianinao, fa saingy any ivelany no sahazanao rehefa tsy mitafy any fitafiana vaovao avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ianao. Andao ke vakitsika ny voalaza atao amin'ny Efesianina zao ny tenin'ny Paoly
Efesianina toko faefatra de vakitsika ny 20. Fa ianareo kosa de tsy mba toy zany no ny anaranareo an Kristy, fa raha izy tokoa no renareo ka tao aminy no nampianarana anareo araka ny fahamarinana zay eo am' Jesosy, mba hiala anareo ny toetra taloha, mba hiala anareo ny toetra taloha araka fitondrantenanareo fahiny zay miasimba araka filany fitaka, fa mba ho avoazina kosa ianareo amin'ny fanasy anareo ary mba ho tafinareo ny toetra vaovao zay noforonina araka ny Andriamanitra amin'ny fahitsina sy ny famasinana momba ny fahamarinana. Ny olona zany rehefa tonga am' Jesosy de le fitafina teo aloha zay azo lasaina hoe fitafina araky ny fombany devoly de tokony arina tanteraky zany, tsy tokony ho tafina intsony zany, fa mila mitafy le fitafiana vaovao ianao. Tena arabaky teny mila mitafy le fitafiana vaovao ianao, tsy hitatsika maso izy io fa fitafiana madio avy any an-danitra. Ka rehefa mitafy ny fitafiana io anao de porofonao amin'ny alalany fiainanao andavanandro, ny fiampiananao andavanandro, ny zavatra ataonao andavanandro, ny fiteninao andavanandro, ny toetranao andavanandro, ny toe-panahinao andavanandro. Amangy anareo ane ny tompo am'ty androany ity, mba tsy siny ny fanenenana azy ary mba tsy anao ane no iaran'le teny Jesosy Kristy manao hoe tsy fantatra kory anareo na fitaiza, mialamiko anareo mpanao meloka, mba tsy anao ane no iaran'zany dia hoy aho hoe diny io ny fiainanao am'ty androany ity. Fotompotoro tsara mihitsy tena fiainanao, tena mombanao, tena toetranao, tena toe-panahinao, ny zavatra efa anataonao mandraky ty ny androany. Ka raha tsapanao fa tsy araky le voalazan'ny baiboly, hoe raha tsapanao fa tsy mety am'le tena kristiana na lay mpitarika kristiana na lay mampanompon'Andriamanitra anao, dia mibeba malaky de malaky anao, aza mangatakandro. Tena arabaky teny mibeba malaky de malaky anao, aza mangatakandro, miovady eny zao ary aza miray amin'ny fomba ny devoly intsony, fa ome voninahitra kosa ny tompo Andriamanitra, ome voninahitra ny tompo Andriamanitra. Ry havano, tianao ny tompo, tianao ny tompo, matoa natsona ianao ho isan'ny olon'Andriamanitra, ho isan'ny mpitarika kristianina, de porofo zany fa tena tianao ny tompo. Fa raha ohatra kosa efa tonga ao am' Jesosy anao, tonga am'lay lanonam-panambadiana, fa ianao tsy mety hitafy lay fitafiana mendrika ao am'zany, de miala tsiny ny tompo, miala tsiny ny tompo. Tsy fantatro anareo na fitaiza hoy izy, ka dia mibeba ianao hoy ao, miovady eny zao ianao hoy ao, aza miray amin'ny fomba ny devoly intsony ianao hoy ao, fa ome voninahitra Andriamanitra. Andao hivavaky tsika, andao hivavaky isika, tena anolo tena ho an'Andriamanitra am'ty androany ity, tena anolo tena ho azy, anolotra fialantsika ho azy. De rehefa aveo de mbola hivavaka manokana ho anareo zay marary, zay manana olana mila fanafahana ny tenako. Aondreo lohantsika azy. Ry Andriamanitra raikio, ry tompo Andriamanitra tsy tovo, misaotranao aho ny amin'ny afatra zay nampitondranao ahy tam'ty androany ity. Mino araiko fa tena avy aminao zay afatra izay. Tianao anana antoka niditra ny an-danitra ny olona tsiraray avy zay fa nanolo tena ho an' Jesosy, tonga ho aminao Andriamanitra tsy to amin'ny alalan'ny fonina Jesosy. Tianao anana antoka ny rehetra fa rehefa tonga ny fotoana andozany an'ty tany ity de ho isan'ny olona fitiana ho an'ny am'izay misy anao tokoa ane izy. Koa dia zany no antony zao afatra nampitondranao azao. Mamindra fo aminay rehetra anao Andriamanitra, mamiala ny elokay ianao, mamiala ny fatisonay ianao. Ary am'ty androany ity dia zay rehetra tapa-kevitra fa hiverina aminao tokoa, tena hiverina aminao arabaky teny, tena no tena ho anao
ka tsy anaraka fomba ny devoly tso fa anaraka fomba anao Andriamanitra de aoka andray atanana azy anao ka ny rano Jesosy Kristy lay nalatsaka teo ambony azy fijalinany zany no anadiovanao sy anamasinanao azy ny dera sy ny ajany ary ny voninahitra de ho anao Andriamanitra ratsy to amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anao zany vavaka zany amen. Ny tompany omena voninahitra tompoko isaorantsika azy zay afatra netin'izay netina nampitondraina ay manokana ho anareo izay am'izao fotoana zao aza dia hivavaka manokana ho anareo izay marary ao manao ahoana sy ahoana ny fisehon'ny aretina na ny heriny zay misy eo amin'ny fiainanao hivavaka ho anareo zay manana olona anao raha isandre olona tena tapa-kevitra ho an'i Jesosy ianao tena ho an'i Jesosy de mino sy matoky aho fa hiasa ny herin'Andriamanitra amin'ny alalana vavaka zay ataoko ka ho sitrana ianao ho afaka amin'ny olana mazo anao ianao tato ato zao de omeko voninahitra Andriamanitra fa be dehibe mihitsy re olona zay narary tao anatin'ny aretina kanefa nisotran'ny tompo vao tapabolana izay ny toroteny tamin'ny fiangonana anankiray tamin'ny fatra Tsimondrano iny de nisy vavaka ny marary de to anatin'izany nisy raha matoa anankiray araka fidiriny vavolombelana taony dia nisy narato anatin'ny kibony nisy voto izy de to anatin'le vavaka fanafana fao be natao to anatin'le fiangonana de notantarainy hoe eny mihitsy ohatra ny zavatra mipoka zany to anatin'ny kibony eny mihitsy ary taorina zay dia mitsatra fanentanana eny maivana tanteraka tao anatin'ny kibony sitrana tanteraka izy teo an'lohany zany de faly ary nomeko voninahitra Andriamanitra ka hoy aho hoe raha nanasitrany marary to zany tompo de afaka nasitrana anao amin'ny teatra androany etika dia apetra ho faritra misy marary ny tananao na apetra ho fonao ny tananao ho anareo manana olana de apetra ho fonao ny tananao ary mino fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra amin'ny alala zao vavaka ataoko izao hivavakatsika Andriamanitra mbola misaotranao ihany aho satria afaka manao vavaka am'izao fotoana zao manao vavaka ho an'ireo olona zay marary ao anatin'ny fanentanana ny vatantenana noho ny am' Jesosy Kristy zay maty teo ambony azy fijaliana nandatsaka ny rano teo ambony azy fijaliana noho ny am' Jesosy Kristy zay efa nokapohina nokaravasina ho fanasitranana ny marary rehetra de mamorafo am'ireo olona ireo anao tena mamorafo ianao ary mamelany eloka vitana ary enozy zao vavaka ataoko zao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mandidiny aretina rehetra misy amin'ny tenan'ny olonao na aretina any amin'ny loha na any amin'ny vatana na any anaty tovana any amin'ny tovana na amin'ny aretina na iza esoriko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany aretina zany ny anaran'i Jesosy etonoko de anarana misy fahefana matohatra aretina ny fanahy mafarofy miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy reo zay manana olana tompo ampahirezo izy matsokivy fa tao manana fanantenana be mihitsy fa amin'ny alalany vavaka atao ampanomponao zao de vonjeny izy na olana faratapony faran'izay mafindrindra azy de hainao mamonjy azy ho afaka am'izany amin'ny anaran'i Jesosy foanako ny herina olana didiko ny ozona sy mifanaratsy fototsy ny olana miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izany tompo lehibe ianao magaga tsy takatry saina omenanao Andriamanitra ny dera sy ny voninahitra ary tsofoko rano amin'ny fitahina lehibe mihitsy ny olona amin'ny taona ity ho fitahina zinany ny fiainana na inona zava-misy atao firenenay avao tanteraka re olona zay tena manompanao Andriamanitra zay tena tonga ho aminao Jesosy Kristy sotra raiko amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka halleloia amen zay zany tompoko no fotoanatsika tamin'ity androandroany ety ka dia mametraka mandra-piona manao velomanareo amin'ny herindray tompoko veloma tompoko eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely